Hoy fanehoan-kevitry Roland Ratsiraka tsy nanameloka ny herisetra natao tamin'ireo mpanao fitakiana ny FFKM. Ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay efa nahito isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba olona mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasiky ny fanehoan-kevitry Roland Ratsiraka manoloana ny zava-misy amin'izao ankehitriny zao no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity. Ny tokona ho an'ny tanindrazana mananjanaka aho hiady ho an'ny zanako sy ny tanindrazako aho hoy Nathan. Voatifitra teo amin'ny Rahasalama i Nathan raha ny nambarany tohizo ny ezaka fa mafy ny mahazo antsika hoy izy. Nambarany ihany koa fa marary ny tenany ary malemy tanteraka ny vadiny izay voavy niteraka raha nahita azy. Efa norarana hoy izy ny tsy handeha saingy ny tao an-tsaiko dia ny hoe mananjanaka aho hiady ho an'ny zanako sy ho an'ny tanindrazako aho. Mbola manaraka fitsaboana i Nathan amin'izao fotoana izao ary misy zaitra misa 10 ny molony ary nifiny 4 no Miala. Midika izany fa tena mafy ny herisetra izay mahazo ny voaka malagasy manao fitakiana amin'izao fotoana izao ary miatra manaina mihitsy moa izany herisetra izay mianjady amin'ny voaka malagasy izany. Tsy nanameloka ny herisetra natao tamin'ireo mpanao fitakiana ny FFKM hoy Roland Ratsiraka. Namba naneho ny alahelona amin'ireo izay namoy ny ainy hoy izy. Ny papa izay ray masina kosa nefa naneho izany hoy ity solombavam-bahoaka izay voafidy tao Toamasina voalohany ity hatrany. Mila tohizana ny tolona Rajoelina mila miala ny tanjona hoy satrany. Ka dia hotohizantsika izay tolona izay hoy izy ary aza misy manaiky lembenana hatramin'ny farany. Fitakiana natao ny génération Z sy ny vahoaka malagasy tsy misy miafina amin'ireo mpanao gazety vahiny izay tonga ao Madagasikara ao ny famoretana ataon'ny mpitandro filaminana amin'ireo mijoro mitaky ny zony. Nahitsy ihany koa izy ireo ny teny fa manohana ny fitondrana malagasy ny frantsay amin'ny fanaovana famoretana. Ireo mpanao fitakiana izay sakanana amin'ny fomba rehetra mba tsy hiazo anikanjan'ny demokrasia eny Ambohijatovo. Nanao fitakiana ihany koa ny mpampianatra mpanabe tao amin'ny Sisikôfa Ratsio tamin'ny alakamisy lasa teo iny sy ny zoma iny ao anatin'izao fihetsiketsehana ho an'ny tanindrazana izao hatrany. Tsy mila matahotra isika ho génération Z izay tsy vitany maro tao anatin'ny 12 taona no vita tao anatin'ny 7 andro. Inona no tsy ho vita ho izy ireo raha mitohy ny tolona. Mazava izany fa tsy hiemotra ireto génération Z ireto manoloana an'izao tolona izay ataon'izy ireo amin'izao fotoana izao. Hetsika izay nataon'ny mpanohana any Andriamatoa any Rajoelina tsy misy mpitandro filaminana izay manao herisetra. Tsy nahitana mpitandro filaminana nandrava ny hetsika ny mpanohana any Andriamatoa any Rajoelina raha hoeny ankoron-drano isan'ny toerana izay ifamorin'izy ireo. Ny any génération Z sy anireo mpianatra ankilany izay hazaina hatrany anatin'ny elakelan-trano ireo zanaka malagasy izay mpanao fitakiana na dia efa fantatra aza fa ampilaminana ny hetsika ataon'izy ireo. Ny herisetra moa efa tsy resahana intsony ary lasibatra hatramin'ireo zaza tsy manantsiny aza ao anatin'izany rehetra izany. Midika izany fa tena mitongilana ity toerana ao Madagasikara ity amin'izay fampiasan-kery izay ataony ireo mpitandro filaminana manoloana anireo rehetra samy manao fihetsiketsehana izay. Tany Toamasina indray fampisaraham-bazana anireo mpianatra no tanjony mpitondra fanjakana ho ireo mpianatra. Efa tonga any barikadimy ireo mpianatra izay nihona tamin'ny Andriamatoa filoha izay tsy nankasitrahany ireo mpianatra. Nilaza izy ireo fa tsy nisy akory ny fionana tany Antananarivo fa fampisaraham-bazana anireo mpianatra no tanjony fitondrana amin'izao fotoana izao manoloana izao tolona ankehitriny izao. Nisy fampiatsona ireo mpianatra izay nataon'ny ministry ny fampianarana ambony mahakasika io fionana io saingy niverina maina ireo mpianatra ireo tao anatin'izany rehetra izany. Raikitra ny sakana sy torabato eo amin'ny vavadin'ny université barikadimy tao anatin'izao fihetsiketsehana izao hatrany. Tany Antsirabe tonga teo ankianjan'ny fahaleovantenina ireo mpitondra siklôposy sy ireo mpianatra manohy ny hetsika fitakiana. Tazana teny an-toerana ihany koa ireo mpitandro filaminana izay manaramaso ny toetra Raha izay ho ataon'ireo mpianatra ireo amin'izao ankehitriny izao. Toamasina raha tsy miala Andriamatoa any Rajoelina tsy mitsahatra ny tolona hoy ny solotenan'ireo mpianatra. Tsy miaradia amin'ny mpamadika ny tolona izahay satria tolona ho an'ny tanindrazana izy ity ary tsy voavidy vola izahay fa ny fitiavan-tanindrazana aty anatinay no mahatonga anay hijoro hatramin'ny farany.
raha tsy miala andriamatoa any Rajoelina dia tsy mitsahatra ny tolona hoy ireto solon-tena ny mpianatra ao Toamasina ireto izay nitafa tamin'ny mpanao gazety tao anatin'izao tolona izao hatrany. Ho an'ny zanako no hiadivako eto fa tsy ho an'ny kiboko, fitiavan-tan'ny razana no tena antony hoy ny mpanakanto Kogara raha naneho ny heviny mahakasika ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao. Andeha hiara-hentana ny zontsika no takintsika hoy mikolo tao ampejiny tao. Efa tazana teny an-kianja moa ny tenany ary nambarany nanoloana ny mpanao gazety tamin'izany fa misy mandrahona hamono izy raha mbola manohy ny tolona saingy mijoro hatrany ny lehilahy ao anatin'izao tolona izao. Menabe indray mitohy ny tolona indrindra fa ny ao Amorondava, mbola mitohy ny tolona ao Menabe izay atao ao Morimahantsy Mahavao be Morondava espace ambanivohitra raha ny fampahafantarana nataon'ireo solon-tena vitsivitsy tao anatin'izao hetsika ao Menabe izao. Hafatra ho an'ny prefenan-Antananarivo avy amin'ireo tanora izay mitaky ny zoany ampilaminana nefa ampiarana herisetra, mangataka izy ireo ny mba hisaintsainana tsara mialoha ny fanapahan-kevitra izay horaisin'ireo tompon'andraikitra ao anatin'izao hery famiretana izao hatrany. Fianaratsoa indray mpianatra iray indray no nisamborin'ny mpitandro filaminana tao anatin'izao fihetsiketsehana izao. Rehefa avy niakatra ny tety tanàna ireo tanora izay mpanao fihetsiketsehana dia niverina tany Andrainjato. Teo amin'ny 3e station-mano nanapohan'ny mpitandro filaminana ny bomba mandratra-dranomaso izay nitohy hatrany Andrainjato. Mpianatra iray indray no nisamborin'ny mpitandro filaminana tao anatin'izany. Ka tezitra mafy ireo mpianatra namany amin'izao fotoana izao ary mangataka ny fitakiana izay famoahana tsy misy atakandro izay mpianatra naman'izy ireo izay nosamboriny amin'ny tsy ara-dalàna izay araky nambaran'izy ireo hatrany. Midika izany rehetra izany fa tena mbola mafana ny toedra raha ao Madagasikara ao amin'izao ankehitriny izao ary miandry fatratra an'izay fialany andriamatoa any Rajoelina izay ireo voaka rehetra ao Madagasikara ao na ireo mpianatra izany na ireo mpandraharaha na ireo mpiasam-panjakana na ireo tanora rehetra ao Madagasikara ao amin'izao ankehitriny izao dia samby miandry an'izay ho fametraha-pialana ny andriamatoa any Rajoelina sy ireo rehetra miaraka amin'izay fa satria mampagain'izy ireo tsy nahavaholana mihitsy izy ireo tao anatin'ny fotoana maro izay nitondrasan'izy ireo izay. Ka izay no andrasan'ny besin'ny maro amin'izao fotoana izao. Tsy ao Madagasikara irery ihany ny malagasy no maneho hevitra amin'izay fangataham-pialana andriamatoa any Rajoelina izay fa hita maneran-tany izany rehetra izany. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.